Dia faly miarabanao indray tonga amin'ity fotoana zay iarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra ity mba hitomboantsika amin'ny fahalalana tsara any Kristy Jesosy araka ny fandarana efa fantatrao. Ary raha ohatra ka mba izao moa anao vao manaraka azy dia miarabanao manokana zahay afaka hiaraka aminay eo ampiarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra, satria ny fitomboantsika amin'ny fahalalana ny tompo dia hitondra fiadanam-po, hitondra fahazavan-tsaina ho antsika mba azotsika mamakivaky ity fiainana manahirana ity. Anio isika dia hamaky salamo iray manambara ny Kristy, ary salamo nataon'i Davida izany. Tsarovy fa Davida dia tokony ho any amin'ny 1000 taona talohan'i Jesosy tompo nahatongavany no nahampanjaka azy teo amin'ny Israely. Ary raha izany no izy dia tsy mbola nahalala mihitsy an'i Jesosy izy na nahafantatra azy tahaka izay nahafantarantsika azy. Kanefa na izany aza dia tsapa eo amin'ny salamo izay ataony fa efa mitory an'i Kristy sady izy. Anio isika dia hamaky ny salamo zay anankiray amin'ny salamo mahafinaritra indrindra sy salamo ambara hoe salamo poetika, zany hoe ao anatin'ny fomientan'ny mpanoratra no nanoratany azy, dia ny salamo 120 izany. Salamo 120 ahatsiarovantsika ny fitiavan'i Davida an'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra an'i Davida, ka hanambarany Davida ny amin'ilay mpiandry tsara. Hovakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Salamo 120. Jehova ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Mampandry ahy amin'ny maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalany fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana zaho, dia tsy hatahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo ny mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo ny loko eo mason'ny fahavaloko ianao. Manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Jehova no mpiandry ahy, fantatsika rehetra fa raha Davida nijerena ny asany dia mpiandry ondry. Ary raha tonga aza lay mpaminany hanositra azy ho mpanjaka araka ny tenin'Andriamanitra, dia teo daholo ny raha lany rehetra zanaky Jese, fa Davida ireriny tsy teo. Dia nanontany Samuela hoe eto daholo ve ny zanakao rehetra? Misy anankiray tsy efa izy mpiandry ondry e. Miany ampiandrasan'ondry any izy. Dia hoy Samuela hoe alaovy izy. Ary rehefa tonga Davida dia izy no nosorana ho mpanjaka, la mpiandry ondry tonga mpanjaka. Ary raha nijery ny fiainany izy, mitodika ny fiainany izy, dia izao no hitany hoe Jehova ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Nahoana ny mahasalamo manambara ny Kristy ity salamo ity? Satria Jesosy tompo amin'ny Jaona 10:12 dia nilaza hoe izaho ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Dia izy hoe izaho ny mpiandry tsara, fantatro ny ahy sady fantany aho. Jehova raha mpiandry an'i Davida izy, nanohatra ny tenany ho ondry n'Andriamanitra Davida, ary ondry tsy manan-java mahory. Jesosy tompo kosa dia milaza fa mpiandry antsika izy, izaho izy ny mpiandry tsara. Ary mampiandry tsara azy manolotra ny ainy hamonjy ny ondry izy. Amin'ny salamo 120 dia tsy hitantsika ny hoe Jehova nanolotra ny ainy hamonjy an'i Davida, satria Jehova tsy hitany ny masony nefa ninoany ka niara-ny aina taminy. Fa Jesosy tompo kosa dia tena nanolotra ny ainy hamonjy antsika izy.
maty teo amin'ny hazo-fijaliana hamonjy antsika ary dia nanjary ondry ny tompo no vidiny tamin'ny rano isika. Ary zao no mbarany Davida hoe tsy hanan-java mahory aho fa Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Ary hitany Davida teo amin'ny fiainany zany inavy tamin'Andriamanitra taminy hoy izy hoe raha Jehovah ozy mijereko ny zavatra nataony taminy dia zao mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy ary mitondra ahy eo amorona rano fialan-tsasatra izy. Raha mijery sika ry havana ny tany Palestina dia tany ngazana no azo ilazana azy, be tendrombohitra sady tany mafana, ka zany hoe ahy maitso zany dia tediavina sy karohina izany. Zao nefa ny zavatra hita hoy Davida, izaho lay ondrin'Andriamanitra dia tsaroko mihitsy ny hoe entiny makany amin'ny ahy maitso aho ary asainy miala sasatra eo amoron-drano. Amin'ny ondry inona moa ny tediaviny mihoatra noho izany hoe ahy maitso zany? Ary raha ny tany maina ny Palestina, ny tany karakaina ny Palestina, inona moa ny tsara amin'ny ondry mihoatra noho izany hoe sady mahita ahy maitso no afaka miala sasatra eo amoron'ny rano, tsy matahotra na inona, tsy matahotra ny ambody, tsy matahotra ny fahavalo satria misy mpiandry izy. Ny zavatra fantatsika ry havana, ny amin' Jesosy Tompo dia mpiandry tsara tokoa izy, zaho ny mpiandry tsara ho izy. Ary raha niantso izy hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatr'entana fa izaho no hanome anareo fitsaharana, dia mampahatsiaro any Davida nahatsiaro tena hoe mampandry ahy amin'ahy maitso Jehovah ary mitondra ahy amorony reny rano fialan-tsasatra izy. Marina tokoa ry havana fa ny olona izay manana ny Kristy ho mpiandry azy dia mahatsiaro zany tokoa, mahatsiaro zany hoe fitsaharana ao amin'ny Kristy zany. Raha nojerena ry havana ny tantaran'ny fiangonana tamin'ny andron'ny Néron, raha nampijaliana ny kristianina, zavatra nanaitra ny Néron dia ny herim-pon'ny kristianina tao amin'ny arenina tany Roma fa izay raha nampitahorina amin'ny fahasiakan'ny omby tao amin'ny arenina izy zay hanoto azy, ary raha nampitahorina tamin'ny afo handorana azy, zavatra nahagaga azy dia ny hoe ary tao mbola mihira ihany ireo kristianina ireo. Tsy fantany manko, tsy fantany, fa ireo kristianina ireo dia manana ny fiadanany Kristy, manana zany izy, manana ny fitsaharany Kristy ireo kristianina ireo. Ary ianao moa tsy tsaronao ve enoeny fa mianoka eo ambany fahasoavan'ny Tompo ianao? Marina fa mafana ny andro, marina fa migaingaina ny masoandro, marina fa midanika anao ny adin'ny mpiainana, nefa tsaronao ihany enoeny hoe ary nahoana ary no manana zany fiadanam-po izany aho, manana izany aho. Inona ny mahatonga ahy an'izany fiadanam-po izany? Tsy ny amiko anie fa ny Tompo mitondra ahy, izy lay mametraka ny fitsaharany ao anatin'ny fo, izy lay ny manome aina vaovao. Raha io ny andininy fahatelo no jerentsika dia hoe mamelombelona ny fanahiko izy, mamelombelona ny fanahiko, zany hoe mamerina indray ilay fanahiko efa reraka ho eo amin'ny fitsaharana. Ary tsy zany ve ny tenin'ny Tompo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaky ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo. Indre zany ahatsiarovantsika reo kristianina zay mahatsiaro fa mafy ihany ny adin'ny mpiainana, sahirana ihany amin'ny zavatra samihafa, kanefa tsaron'ny ny tenin'ny Tompo, aza matahotra indroa momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatapena zao tontolo zao. Tsaron'ny mpianatra fa mamely mafy ny tafio-drivotra, mitady ampilentika ny sambo, izao anefa nitsangana ny Tompo ka nilaza hoe mangina mitsahara dia ny tsara ny andro ho ny voasoratra.
mazava ho azy amin'izany ry havana, mazava ho azy amin'izany fa ny olona zay miaraka amin'ny Kristy, ny olona zay miaina miaraka amin'ny Kristy ka Kristy no mpiandry azy, de miaina mihitsy zay niainan'i Davida tamin'Andriamanitra, mamelombelona ny fanahy, mitondra azy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, manome-azy ny zavatra ilainy izy, mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay mampahery ahy ho Paoly apôstôly, manana ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy ho izy, ary ny fitsarana ve eny zao rehetra zao tsy hamozako anao ry Jesosy la tsy mandao, ay Jesosy ampizay hoy lay mpanompon'Andriamanitra nahatsiaro ny fahamaminy ny fiarahany amin'ny Kristy sy ny mahondry ny Kristy azy. Ary ny anankiray ambarany amin'ny toko 9 ihany dia ny hoe mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Tsapany Davida teo amin'ny fiainany, fa raha tsy Jehova mihitsy no mitarika azy amin'ny lalana rehetra dia ho very lalana izy. Nefa nitsarony ty izao, lalam-pahamarinana no mitariany azy. Raha mijery hoe fahamarinana io sika ry havana, dia Jesosy tompo no nilaza hoe zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalana. Ary nilaza ihany koa izy hoe zaho ny fahazavana zao tontolo zao, zay manaraka any tsy mandeha amin'ny maizina fa hanana fahazavana iny. Lalana hoe maraparapa anaty aizy sika menakavy mitady lalak'izorany. Andriamanitra dia nitarika ny Davida tamin'ny lalan'ny fahamarinana, ary Kristy Jesosy dia mitarika antsika amin'ny lalana ho any an-danitra. Ny ondry ny Kristy izay manaraka azy dia tarehiny manaraka azy avy aorininy, melo lalana azy Kristy, ary manoro azy ny hoe ity ny lalana ka izory, ary amin'izany lalana izorany zany izao ny tsapany Davida. Eny na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana azaho, dia tsy hatahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Fa anga rehefa manaraka an'Andriamanitra dia misy lalana mandalo aliko ny fahafatesana, misy anga zany. Eny ry havana, imbetsaka Davida no nandalo zany lohasaliko ny fahafatesana izany, ka ny roa amin'ireo ihany no asehoko anao. Ny anankiray dia niadiny tamin'ny Goliata teo ambany fahefan'ny Filistina ny zanak'Israely, ary nijaly sy nahantrany izany. Goliata miaramila lehibe no niaiky ny Israely tamin'izay, ary niantso hoe iza aminareo no afaka hiady hafa raha maharesy any anankiray aminareo dia hanompo anareo ny Filistina, fa raha resika kosa izany dia hanompo ny Filistina ny zanak'Israely. Nangovotra avokoa na zay lehilahy mahery indrindra teo amin'ny Israely aza. Tovolahy kely mbola mpiandry ondry, ary raha jerena ny tantara mbola tsy ampy 20 taona akory, satria mbola tsy nanao raha miaramila araka ny lalànan'ny Israely. Tovolahy kely mpiandry ondry handeha say handeha hamaky ny lohasaliko ny fahafatesana, ka hoy izy tamin'ny Goliata hoe ianao manatonay amin'ny lefipoy, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehova Andriamanitry ny Israely zay efa noekenao androany. Nandeha namaky ny lohasaliko ny fahafatesana izy, nefa tsy natahotra izy. Fa inona no antony? Jehova no nomba azy, Jehova no mitari-dalana azy, ary Jehova no nampandresy azy. Vatona tsamitady ny mpiandry ondry no nentin'i Jehova nampidaraboka lay Goliata lehibe, nampiororo ny firenena ray manontolo. Na mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana zaho izy, tsy hatahotra ny loza hafa ianao no amiko. Tatorian'indray efa vaositra ho mpanjaka Davida, nialona azy fatratra Saoly, ary nanenjika azy hamono azy, dia nanenjika azy dia tsisy tery. Ary ndray andro tao Andavajoy izy no niery, tany amin'ny zoy ny Enjedy izy no niery. Tena lohasaliko ny fahafatesana tokoa, satria tonga ny miaramila ny Saoly sy lay Saoly fahavalony natory teo Ambavazoy. Izy tao anatin'ny zoy tao, raha vao niditra nakao fotsiny Saoly dia matiny tao izy. Nefa narovan'ny tompo Davida, nitsaitsaika moramora izy nivoaka avy ao Andavajoy, nataon'Andriamanitra rendriky ny torimaso avokoa i Saoly sy ny fahavalony Davida rehetra.
no tapahany Davida moramora ny sisy kapotiny Saoly dia lasa izy. Rehefa lasa izy, ery alavidavitra ery izy, niantsoantso izy rikaky eo azoko natao aneny namono anao hoe mba jereo kely ny kapotinao fa ity ny sisy kapoty manam-pirofo azoko nataony namono anao raha anao zany aho. Efa tsy anao zany aho satria voahositra Andriamanitra ianao. Tokony ho faty tao andava-joy izy fa Jehova no niaro azy. Na de mandeha mamaky ny loasariko ny fahafatesana zao, tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Ary moa, tsy zany ko ve no tenin'i Jesosy Tompo raha nampaherin'ny mpianany izy? Ao Mateo 7:22 hoe, indro za momba nareo mandrakariva ambara-pahatona ny fahataperan'izao tontolo zao. Niondry ny Kristy, arovany amin'ny lafiny rehetra. Ary izany iny nahatonga an'i Paoly apôstôly hanoratra ho an'ny kristianina tany Roma izay fantatsika rehetra fa tamin'izany fotoana izany dia tsy mora ny nanaraka an'i Kristy satria be ny fanenjehana, betsaka ny zavatra rehetra izay natao tamin'ny kristianina. Nefa izao no nolazain'ny Paoly, nosoratan'ny Paoly amin'ny Romanina 5:5-telopolo hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va sa fahantrana sa fanenjena sa misary sa fitanjahana sa loza sa sabatra. Io izy hoe kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na nantsely na ireo fanapahana na zavatra kehitriny na zavatra ho avy na ery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra rehetra zao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Nahoana? Satria na dia mandeha mamaky ny loasaliko ny fahafatesana aza isika tsy atahotra ny loza satria Kristy no amintsika. Ny tsorakazonao sy ny tena orany mahafatahotra aho izy. Tsorakazo tena hoe eny mety mitranga ihany ny tsorakazo eny eny satria zanaka tiana no anarana sy faizana. Ary ny tena kosa dia lay te fitiavana ampakarana ny ondry avy any anaty lavaka raha sendra latsakany izy. Ny tanan'ny tompony eny mapakatra anao hoe na de Petera aza efa nandany tompo itelo kanefa hoy ny tompo hoe izaho efa nivavaka ho anao mba tsy ho levona ny fonao. Fantatry ny tompo fa raha tena ondriny marina ianao tsy sitraky ny fonao aneny ny enjera tety na teroa hoe lavaka tety sy teroa zay velariny fahavaroka nampienjeranao. Misy tety tiavana sandrom-pamonjena zay ampiakaran'ny tompo anao moramora avy any. Ary efa tsapanao teo amin'ny fiainanao zany, ianao angamby ianao amin'izao fotoana izao tsaronao hoe ondrin'ny tompo aho fa saingy latsaka lalina, latsaka anaty famoza-po aho, latsaka anaty fahaverezan-kevitra aho, latsaka anaty fahantrana aho. Angamba ho izany ianao amin'izao fotoana izao raha tena ondrin'ny tompo marina ianao aza matahotra fa misy tanan'ny tompo hampakatra anao. Ary zao tenyny tonga aminao zao dia tena hampakatra anao hoe niakara avy ao andavaka ao hoe aza mijanonao intsony vaindro ny tanam-pitiavako hampakatra anao avy any. Ny tenao ny tsorakazonao ireny mahafatahotra. Ary indraindray koa ny zavatra hitan'ny Davida teo amin'ny fiainany, mamelatra latabatra eo ny loka eo imasy ny fahavaloko ianao. Mamelatra latabatra hoe latabatra tao inona isakafoanana. Teto hitan'ny Davida zany hoe mijery maso azo fotsiny ny fahavalony fa tsy mahavita na inona na inona. Izy omeny ny tompo sakafo be, fiadanam-be. Izany zavatra zany to viavana dia asehon'ny tompo amintsika rehefa tena miaraka amin'ny tompo marina isika. Mahery de mahery ny didina voakan-dranavalina voalohany mampitahotra ny malagasy kristianina, mitady handrombaka malagasy kristianina. Fa ny malagasy kristianina ve mianoka tamin'ny fanarahana ny tompo izy, ka na dia teo aza ny antsoantso hoe vonoy tetiteteo fa ratsy fanahy, hitako ny lala tsara ka izy azoko ny famonjenaka ho tanako. Izany no hiran'izy ireo miravoravo izy dia atserovatsika ny zavatra nitsanga tamin'ny andro Elisa mpaminany ry havana, nanodidina azy ny miaramila ny Sirianina. Haninona hisambotra azy, natahotra Geazy, nangovotra Geazy, rikaky eo angambo zao ny faharandrotsika manodidina atsika ny fahavalo. Tahitra ve Elisa nivavaka izy, Jehova ampahiratiny masony mba ahitany. Inona ny hitany Geazy
anjelin'Andriamanitra manodidina azy ireo. Ry havana, zavatra tsy fantatry ny olona tenin'ny tompo hoe ny anjelin'i Jehova mitombo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Ny latabatry ny tompo feno hanim-panahy mahavelona dia velariny eo anatrehan'ny olona izay mino azy. Ary inona ny zava-nisy? Paoly sy Silasy any gadran'ny olona tao an-trano maizina izy, noraonan'ny olona ho vonoina izy. Izao nefa ny voalazany asan'ny apôstôly 5:20 ary noho ny mamaton'alina dia nivavaka sy ny hira fiderana Paoly sy Silasy. Nivavaka sy hira fiderana latabatry ny tompo velarany eo anatrehan'ny zanak'Andriamanitra manoloana ny fahavalo tady hamodika ny ainy. Mamelatra latabatra ny fahavaloko ianao. Tsy atahotra ny loza avy ianao no amiko. Fahavalo manodidina ve? Saina tony fanahy voky tenin'Andriamanitra. Izany ny velarin'ny tompo hoe eo anoloan'izay rehetra manaraka ny Kristy. Atsiarovantsika ireo apôstôly izay nodidininy sy ny adiona, nampitahorina mafy dia mafy. Ajanononareo zany Jesosy toritorianareo zany, avelaonareo zany, fandarana tamin'izany ianareo. Moa nampiontsina andro Petera amin'ny rahalahy avy izany. Izahay tsy maintsy manambara zay fahitanay sy renay. Iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliany dia efa natsangan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy ary vavolombelony zany zahay. Tsy matahotra ny fahavalo manodidina azy ny zanak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy, satria ny tompo dia miaro azy araka ny teniny hoe indro hamombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana. Teo i Davida eo famaranana ny salaminy hoe fahasoavana sy famindram-pona anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ao an-tran'i Jehova andro lava aho. Fahasoavana sy famindram-po hoe ento. Zany ny tsaroan'i Davida ny ainany, ary isika dia miainany tsara lavitra noho ny ain'i Davida aza, satria noho ny amin'ny Kristy Jesosy lay nividy ho antsika tamin'ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ny fahasoavana sy ny famindram-pon'Andriamanitra, ka nivesatra ny fahotantsika na hahatonga antsika ho ondry ny Kristy novidiny tamin'ny rano, dia mahatonga antsika hatoky fa fahasoavana sy famindram-po tokoa ny manaraka antsika. Hoy Paoly ho an'ny Filipianina hoe ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny sainareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany hoe satria efa nividiny Kristy tamin'ny rano isika ho tonga ondriny, dia hapetrak'Andriamanitra ao amintsika ny fiadanany natoinina zavatra mitsanga eto amin'izao tontolo izao. Mety ho solafaka eny an-dalana ianao, mety voafandriky ny fahavalo ianao, mety voatifitra ianao, satria ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany. Zanaty tsy pikare mirehetrarehetra lefa n'ilay ratsy dia mamely antsika isan'andro, nefa ilay Andriamanitra izay efa nanome zanany hividy antsika tamin'ny rany dia efa nanolotra ny Kristy Jesosy koa mba ho loharano ny famindram-po, ho loharano ny fahasoavana izay atobak'Andriamanitra ao amintsika mba hahatonga ny fiadanany ho ao amintsika manak'izay. Ary izy no ilay nilaza hoe izany lalana sy fahamariana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Izy no hitondra antsika ho ao amin'Andriamanitra, ho ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Ary Davida eto raha milaza hoe dia toetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho, dia tsarovy ry havana fa tsy mbola nisy akory ny tempolon'i Jerosalema tamin'izany fotoana izany, satria Solomona zanany no anorina ny tempolo io. Kanefa efa manambara sahady Davida zany hoe ao andro lava ao an-tranon'i Jehova. Izany tranon'i Jehova andro lava izany rehefa mandinika ny sotra masina ianao, Jerosalema vaovao anie no itoerantsika mandrakizay. Ary zany ny fifaliana ho an'ny Jerosalema vaovao mandrakizay aho noho ny amin'ilay Jesosy Kristy mpiandry ahy. Izy ilay mitary-dalana, zany ho lalana sy fahamariana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ho any amin'ny ray ianao, aizany ray ny ray andro ho any Jerosalema vaovao no nenany ondry ny Kristy rehetra. Fa izany no efa nomaniny raha mamaky ny Apokalipsy 1:20 ianao, dia ahita ilay Jerosalema vaovao, tranon'Andriamanitra mandrakizay, iarapaly mandrakizay. Ary izany ry havana ny tena fifaliana. Ny ain'i Davida
reo rehetra reo tsy faliny tokoa zany hoe tsy manan-java-mahory izy, mandry amin'ny ahy maitso izy, mipetraka amoron-drano fialan-tsasatra izy, velombelomina ny fanahiny, mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana izy, tsy atahotra ny loza izy, velarana latabatra mason'ny fahavalo izy, fa ny zavatra tena lehibe indrindra entiny mamarana ny salaminy dia ny hoe hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava benganieny. Ianao za miaino zao teny izao dia tena ondry ny Kristy marina ka hanarady azy hiaino ny feony dia hanampiadanany ety an-tany ianao, ary na dia mandeha mamaky lohasaloko ny fahafatesana aza dia tsy atahotra ny loza ianao, fa Kristy ny mombanao no ninahatra ny ho an'ilay fiandro tsara. Hidera sy ny laza mihaja sy ny voninahitra dia atolotra ianao, dia Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masinao noho ny famondramponao sy ny fitiavanao maminay loatra ity salamo ity raha io. Salamo izay manambara aminay ny fahatsaranao, salamo nampololotra vetsivetsy-po avy eo am-pon'ny Davida, ka na dia farivo taona 3 anohany azy izao nanoratana izao salamo izao dia mbola aina sy hero anay ny famakiana azy. Indrindra tsaronay fa efa naniraka ny Kristy ilay mpiandry tsara ianao, nividy anay tamin'ny rany ary nahatonga anay ho zanak'Andriamanitra, ka nilazanay hoe izao ny mpiandry tsara. Jesosy tomponay io misaotra anao noho ianao mitaridalana ny ondrinao, mitantana ny ondrinao, ko na inona miseho ety an-tany dia fantatray fa lalana hitondranao anay zany, ary faliana eo anatrehanao satria ny efa rany zany dia Jerosalema vaovao. Tompo ampahareto amin'ny fanarahana anao zay, ary raha misy olona mbola misalasala ny anaraka anao, Tompo mangataka aminao zay, raha mba nandre zao teninao zao ihany izy, aokarery Tompo mba hanaiky ho ondro voavidinao tamin'ny ranao izy, ka hibebaka aminao ary hanolotra ny fiainano anao, ka mba ilaza hoe Jesosy Tompo mba ho ondronao tokoa aho manomboka hatramin'izao, ka hiaino ny feonao aho, hiaino ny teninao aho, hanaradianao aho. Ary amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanao banay zany lafaka izany, mba ho voninahitra Andriamanitra ray zanaka